dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay isotomantsika lesona indray dia amin'ny tenin'Andriamanitra izay horaisitsika hivavaka Jehovah-Andriamanitra ray io dia misaotra anao hatrany izay satria tsy mba miala ianao fa miaraka aminay mandrakariva na dia eo ary ny orakorako izao tontolo izao miteny mandrakariva ianao angatahany aminao dia mifanahinao masina nanokatra hatrany ny sofinay mba fahanay mamantatra ny feonao tompo manatin'izao tontolo feno orakoraky ny faratsiany izao indrindra eo anivo ny firenena raha marimarina kokoa eo anivo ny fiangonana izay milaza azy fa mivavaka aminao kanefa mifoana any amintsisy tsy mitaiza ny olona olo-pirenena vanina fa mitaiza olona tsy misy fahendrena tenena indray Jehovah fa mihaino ny mponomponao ny anaranao Jesosy amen. Valy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva tao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ny verenantsika izay nahitantsika ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany miaraka amin'ny mpanjaka izay niara-niasa tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izay noraisiny mpanolontsaina mihaino ny feon'Andriamanitra teo anatrehany fitantanana firenena tsy verenantsika lava fa ny zavatra mitranga dia nandro fehizay zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana mbola nihainoan'ny mpanjaka ny Israely ny mpanolontsaina ara-panahy izay tena nahazo hafatra mivantana avadin'Andriamanitra tsy nahafapiry teo anatrehany fahavalo tamin'izay vanim-potoana izay ary toraka izany koa ny zanak'Israely fa ny izy tamin'ny andron'i Josefa mbola miaraka tamin'Andriamanitra niaina niadana tao amin'ny tany Egipta satria nifandray tamin'Andriamanitra fa rehefa ela ny ela tsy nahatsiaron'Andriamanitra varina tamin'ny zavatra nono fotsiny izay nahatonga ny fampahoriana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta dia lasa tahaka ny andevo tsy resy anady izy fa nonona fotsiny tao nankasitrahany Egiptiana nalaja ny Andriamanitra ny Israely ny Egiptiana na tsy mivavaka tamin'i Jehovah azy satria nandray fahasoavana sy fitahiana noho tsy fanaovana tsinitsinina ny zanak'Israely sy Jehovah tamin'izany vanim-potoana izany fa saingy teny ampandehanana lasa ny fomba Egiptiana no namatotra ny zanak'Israely dia lasa tonga ny fahoriana dia iny natonga azy ireo nitaraina tamin'i Jehovah izay natonga antsika ny resaka hoe matetika avelan'Andriamanitra hitranga mihitsy ny fampahoriana mianjady rehefa manadino azy ny olona lasa kofehy isaritan'Andriamanitra ny olona mba hiverina aminy ka rehefa mitaraina ny vahoaka tsy nisy mpitarika tamin'izany vanim-potoana izany tsy nasakana an'Andriamanitra tsy heno ny feon'ny vahoaka ny fahefana rehetra izay misy ary izay ny lesona nampitaina tamintsika inona ny tokony atao manoloana ny toe-javatra mitranga rehefa misy zavatra mafy mianjady amin'ny tena ka metraika eo anivon'ny ankonana eo metraika eo anivon'ny fianakaviana metraika eo anivon'ny fiangonana metraika eo anivon'ny firenena mihitsy ny vahoaka ny tokony iray fo iray saina mitaraina tamin'i Jehovah tsy misy fahefana afaka misakana mivavaka tsy hipaka any amin'Andriamanitra ary tsy misy fahefana afaka misakana an'Andriamanitra tsy hamaly dia nijery ny zanak'Israely Jehovah niditra nitsehatra izy tao anatin'izany fahoriana izany nifidy mpitarika izy dia Mosesy ary teo ilay Exodosy toko fahaenina ny andiny voalohany izay hiainantsika ary fotoana no mamaritra amintsika ny toe-javatra mitranga satria rehefa jerevana ny Exodosy toko fahaenina ny andiny voalohany dia nambaran'i Jehovah dia izao ny voasoratra ao ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy ankehitriny no hitanao izay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny izany hoe misy zavatra nankaro aseho dia ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely izay tafaverina marina aminy mitondra vahaolan'Andriamanitra toky nomena ny Mosesy satria na Mosesy koa rakivy teo anatrehan'izay fa ho an'ny Farao sy ny Egipta kosa dia misy fitsaran'Andriamanitra ary pirofo n'Andriamanitra minina mihitsy amin'ny Mosesy ny mason'olona hita ny ataoko amin'ny Farao
ary voaporofo zany anatin'ny soratra masina fa na dia tsy matoky an' Jehova ary tsy manana an' Jehova ho Andriamanina farosiny Egipta tsy misakana an' Jehova tsy handray fanapahan-kevitra amin'izany firenena tsy matoky ny Andriamanitra ny Israely zany toraka zany keo na inona ny inona dia zavatra mitranga entina hanamavona ny Andriamanitra ny kristianina tsy misakana ny Andriamanitra ny kristianina tsy hiditra an-tsehatra manoloana an'izao tontolo izao mihitsy manoloana ny firenena na dia hiavinavina ary hoe aka izay tsy mino an'izany Andriamanitra zany manana fahefana io Andriamanitra io fa zay mety ho heveriny olona fa Andriamanitra koatra ny Jehova tsy manana fahefana kosa amin'ny kristianina fa io Andriamanitra ny kristianina io mamaly io ary eo no anaporofontsika hoe tsy hoe tsy mino an' Jehova tsy mino ny Andriamanitra zay vavahan'ny kristianina ka tsy ho tompony teny farany eo anatrehan'ny firenena rehetra io Andriamanitra io fa porofo raingezabe tantaran'ny zanak'Israely sy ny Egipta zay tsy mino an' Jehova kanefa dia eny am-pandehanana no nahitantsika fa Jehova tsy azo vazivaziana Andriamanitra ny firenena rehetra izy fa ny firenena ny mini manda ma-Andriamanitra azy tsy hoe rehefa mandan'Andriamanitra dia tsy afaka ndray fanapahan-kevitra ny amin'izany firenena zany Andriamanitra fa mandray fanapahan-kevitra mandrakariva izy kanefa ao le famondram-po lehibe ary dia hitantsika moa fa tokony men'Andriamanitra io hoe ahiratra ny masoa Mosesy sy ny Israely zany hoe an'ny olona matoky an'Andriamanitra hiditra an-tsehatra izy tena hamindra fo izy ary zay no andraindraintsika anivon'ny firenena hamindra fo ny firenena malagasy Jehova Andriamanitra fa ho an'ny olona kosa zay manao tsinotsinona an'Andriamanitra dia misy fotoana voatenitrin'Andriamanitra kosa amalian'Andriamanitra azy mifanim-potoana no mamaritra n'izay rehetrarehetra zay tsy afaka manao nininitsika manoloana ny sitrapon'Andriamanitra ary toe-javatra takan'izany dia zavatra hitantsika tao amin'ny mpanjaka faharoatoko faheniny ty ny Adana zanak'Israely teo ambanin'ny mpanjakan'ny Israely zay nanaiky ny tolotsaina nomeny tompon'andraikitra ra-panahy tena izy tamin'izany vanitao zany ka raha tonga ny fahavalo dia hitantsika amin'ny fomba fiady taon'ny mpanjaka faharoatoko fahenina indiny fahavalo ka hatramin'ny andiny telo amby roapolo fa manahoana ny fomba ny adivana tamin'le fahavalo zay nitady hanafika ny Israely fitiavana sy famondram-po ka rehefa tratra teo ampovoan'ny Samaria baiky nomeny mpaminany satria nieritreritra ny mpanjakan'ny Israely hoe andao asina fa tsy nanaky an'izany ny mpaminany hoe tena asinao ve ny fahavalonao ame hoanina izy anao fanasana izy rano izy osotro dia alefaso mandeha odiny amin'ny tompony fitiavana famondram-po fahavalo nitady hamono kanefa nalefa ho afaka maimaimpona ary veo mbola mivokisana ihany taorianan'izany tsy salaka any amin'ny zanak'Israely ampitoadiny Siria hatreo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo fa ny zavatra mitranga nefa dia aty amin'ny andiny faefatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo mifamatika ilay toe-javatra hoe tapitapika eo naninona indray reto Sirianina reto Beni-Hadada sy ny miaramilany rehetra nanao fahirana any Samaria zay tena tanàna ny zanak'Israely tsy metraketraka Andriamanitra ka hoe tena vahoaka matoky azy dia andefasy ary miaramila anafika fa raha misy ary miaramila nitady anafika dia hitantsika n'eo tapany ambony io tsy mahafapiry eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay fa rehefa tonga teto indray andiny faefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo rehefa afaka izany ozy Beni-Hadada mpanjaka Siria namory miaramila andrehetra niakatra ka nanao fahirano any Samaria dia nisy mosary mafy tany Samaria fa indro nanao fahirano azy ireo mandra-pahatonga ny lohambriko lafa sekely 20 sy ny taim-boromelala apa-efatra ny kaba ho sekely 10 tapitapika eo tamy miaramila rehetra nanao fahirano any Samaria tsy tongatonga ho azy io ary nijerevantsika tamin'ny farany Levitikosy toko fahenina amby roapolo ary iverenantsika vakina hoe inona ny antony tsy tongatonga ho azy ny Levitikosy toko fahenina amby roapolo dia zao no voasoratra eo ny andininy fa efatra amby folo ka hatramin'ny andininy fa fito amby folo fa raha tsy miaino akosa ianareo izy ka tsy mankatory eo didy rehetra io
ary mavonareo nydidiko na halan'ny fanahinareo ny fitsipika ka tsy ako atoavinareo nydidiko rehetra fa ivadihinareo ny fanekeko zao kosa de anao izao aminareo anisy fampitahorana aminareo izy de aretimana maso zanina sy tazo mahamay zay manimba ny maso sy mandany ny ainy ary zay afafinareo foana ny voanjavatrareo izy fa mifahavalinareo ny hinana azy de anandrina anareo ny tavako ka horesy eo an'lohan'ny fahavalinareo ianareo ary zay makahala anareo no anapaka anareo de andositra ianareo na de tsy misy mandrentsika azy fa orina ny zavatra menjady amin'ny vanim-potoana manda feon'Andriamanitra ny zanak'Israely zay nifidiny de toraka zany no tezavatra mitranga tsy tongatonga ho azy reo miaramila reo zay nanao fahirana ao Samaria fa nisy zavatra nivadika tao satria teo ambony ny adampinaritra ny zanak'Israely de ny zavatra mitranga de ohatran'lay tany amin'ny tany Egipta tamin'ny andron'ny Josefa ihany ny adampinaritra tao amin'ny tany Egipta nanadino an'i Jehova tonga ny fahoriana ny adampinaritra satria nakatony Jehova tany am-piantoana kanefa teny am-piantaina nanadino an'i Jehova na de tsy voasoratra azy fa matoa tonga ny losa de nisy fifadiana tao ary zay no natonga miaramila be ny adada sy miaramila ny rehetra nanao fahirana ny Jerosalema ary io ny resahantsika tsy nijangilisany ho ny odina fa le olom-bo fidin'Andriamanitra no nanadino azy de fahaizan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana miodina amin'Andriamanitra le olon'Andriamanitra de io ny zavatra mitranga miaramila no mife ary zavatra mampatahotra zay teo zavatra zay ary mila mahay mijery soratra masina ary io ary ny zavatra hitranga koa any amparany amin'ny vanim-potoana taka an'izany mbola amparan'i Jesosy Kristyamijery fotsintsika ny Luka 12:20 fa tsy mbola manazava ny famantara hitranga amin'ny andro farany moa tsika ao anatin'izao fa fampahirezana antsika manoloana ny toe zavatra misy fotsiny Luka 12:20 raha mahita ny Jerosalema voadidina miaramilinareo izy de ko fantarareo fa mbe akaiky ny fandravana azy Jerosalema zany tanàna ny olomarina tanàna ny olom-bofidy tanàna ny fahamarinana fa misy antony rehefa voadidina miaramila izy ny fahamarinan'ny Jerosalema ve tsy satria ny baiko eto raha io hoe ny marina Jerosalema tsy voadidina miaramila izy fa ao amin'io mihitsy misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra le mitony tena ho kristiana mihitsy no tsy marina de io ny zavatra mitranga ka rehefa io no mitranga madiva ny fandravana azy madiva fa tongafan'ny kristiana amin'ndraon'ny lanitra ary io no toe zavatra mitranga manerina zao tontolo zao satria lasa misy fanevadevana ny fivavahana kristiana am'izao vanim-potoana zao manerina n'izao tontolo zao fa tsy atao amintsika fotsiny kanefa zany akory tsy atao ampitahotra na atao emora fa zany indrindra ny tokony anoloratena ho an'Andriamanitra satria na inona n'inona toe zavatra mitranga de hitantsika tany amin'ny Malakitako 7 fa io ny famaly amin'ny Exodosy 9:9 hoe amin'ny andro zay hotendraiko izy nolazain'i Jehova de ho antra azy toy ny fiantra ny zanany lazay manompo azy ary ho hitanareo ny tsy fitiviany marina sy ny melika ozy de manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra fa mindrampo an'izay manompo azy fitsarana kosa an'izay tsy manompo azy kanefa tsika mitady ny famindrampo eo anatreh'Andriamanitra inona ny tokony atao mitodika ka manolo tena ho azy veryntsika ny ampanjaka faharo tsy tongatonga ho azy io de hitantsika tamin'ny Deutéronome 4:20 ny fanamafisana an'izay zavatra zay raha raisitsika ny andininy fa raha mahatoky an' Jehova ny andiny 1:2 raha mihaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra eo ianao izy ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay nidiko anao an'io de asandratra Jehova Andriamanitra eo ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao so azonao zao fitahina rehetra zao raha mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra io zay le condition fepetra de ny andiny 7 raha izay no ataontsika de atolotry Jehova ho resy eo an'lohanao zy ny fahavalinao zay mitsangana iady aminao ka laliny iray ny voany anatona anao ka alalina fito kosa no antsira miala eo an'lohanao fa mifamaly am'izay kosa ny andiny 5:10 fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna zay nydidiko anao an'io de ho tonga aminao sy atratranao zao fanozonana rehetra reo
be deabe io fa ho raisitsika fotsiny andiny vadimy ambyroapolo ary tolotra Jehova ho resy eo an'lohan'ny fahavalinao ianao izy ka lalana iray no ivoahanao iady aminy fa lalana fito kosa no antsiranao hiala eo an'lohany dia ho mpanjenjena ny afanjakana rehetra ambony tany ianao ary ny fatonao hoan'ny voromanidina rehetra sy ny bibidika tsisy anahitaitra zay zavatra mitranga misy fifandraisana ary io hoan'ny olom-boafidy any io tsy miteny amin'ny olo-kafa tsy mahalala azy Jehova fa miteny amin'ny olona mahafantatra azy aty amin'ny andin'ny fahasivy amby efapolo dia ho hitantsika moa ny fandraisany ampantsaka faharoa toko fahenina ny andin'ny faefatra amby roapolo sy ny manaraka hoe tsy tongatonga ho azy io dia zao ny voasoratra io ny andin'ny fahasivy amby efapolo ka hatramin'ny andin'ny fa telo amby dimapolo ary hoentiny Jehova hiady aminao izy zay firenena avilavitra io le zany raha vao tsy mankatò manadino an Jehova le zanak'Israely dia zao ny voasoratra io hoentiny Jehova hiady aminao zay firenena avilavitra zany hoe firenena avy any ivelany mihitsy hoentiny Jehova hiady aminao dia ny avy amin'ny farany tany tahaka ny fanidiny voromahery ny fiavinao izy sady firenena zay tsy ho fantatrao ny fiteniny zany hoe tsy piray firenena aminao mihitsy firenena vahiny matanjaka firenena masika endrika ozy zay tsy anaja ny antitra na iantra ny tanora zany hoe tena tsy manatsaina afa-tsy ny anandevo tsy manatsaina afa-tsy ny anao tsinotsinony dia hoaniny ateraky ny ombonao izy sy ny vokatry ny taninao mandra-paharinganao ka tsy sy avelano anao na vary na ranom-boaloboka na diloilo na ny ateraky ny ombonao na ny ateraky ny ondramanosonao mandra-pandringany ianao dia ataony fahirano any amin'ny tanànanao rehetra ianao izy mandra-pandravany ny mandanao avy sy mafy zay itokinao eran'ny taninao rehetra eny ataony fahirano ianao any amin'ny tanànanao rehetra eran'ny taninao rehetra zay omainy Jehova Andriamanitra ao anao ary eo amin'ny fahirano sy ny fanereny zay anereny fahavalonao anao dia ny ateraky ny kibinao no hoaninao dia ny nofo ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy zay omainy Jehova Andriamanitra ao anao mety eritreritritsika hoe tsy marina zany hoe miodina ny zanak'Israely fa io ny zavatra ambaran'i Jehova hoe raha vao miodina ka tsy mankatò azy dia ny ambarany raha raisitsika fotsiny ny andiny fahatelo amby dimapolo iny ary eo amin'ny fahirano sy ny fanereny zay anereny fahavalonao anao dia nateraky ny kibinao no hoaninao dia ny nofo ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy zay omen'ny Jehova Andriamanitra ao anao dia jerevantsika eke ny mpanjaka faharoa toko fahafito rehefa tonga zay mosary zay tsy laitra ny diny ny tena mosarena tsy nanana fa efa mividy tsony satria natao tery vamianta natao fahirano natao ankivy mihitsy le firenena andiny fahenina amby roapolo ary raha nitsangatsangana teny ambonin'ny manda ozy mpanjakan'ny Israely dia nisy vehivavy nitaraina mafy hoe vonjeo ary mpanjaka tompoko nitodika tamin'ny mpanjaka amin'izay le vahoaka vokatry ny zavatra mafy ny anjady aminy vonjeo zay ary hoy ny mpanjaka raha tsy vonjen'i Jehova ianareo aizanao aminjeko anao amin'ny familona va samy famiazam-boaloboka ary io koa ny mpanjaka taminy inona ary no alahelo ary raha vehivavy namaly hoe hoy ity vehivavy ity tamiko aiza ny zanakao ho antsika anio ary ny zanakao kosa ho antsika rapitso ka dia nandrahonay ny zanako sy ka nohaninay ary noho ny ampitso dia hoy izao taminy aiza koa ny zanakao mba ho antsika akanjo na feno ny zanany zay nitoejavatra mitranga zany hoe efa mafy ny mosary mba nitaraina tamin'ny mpanjaka le vahoaka le mpanjaka koa tsy hitantsony zay vahaolana hoentina ankatsika zanak'Israely fa nefa tsy hamonjy anao Jehova aizanao aminjeko anao kanefa nanontany any le mpanjaka inona ary nataoko fa inona ny zavatra didiavinao dia nitantara ny zavatra nanjo azy hoe teny nominy anohanana mafy dia nifanaraka izy sy ny namany hoe tena andao andrahona ny zanakitsika dia nifanaraka izy hoe ny anankiray nandrahona aloha fa tonga ny apitso tsy nomeny hoanina ny zanany dia jereo fitsara nge zay fotsiny no manamarina le ary amin'ny Deutéronomiatoko fahavalo amby roapolo hoe nisy fiodinana tamin'i Jehova tao satria ary amin'ny Deutéronomiatoko fahavalo amby roapolo andiny fahatelo amby dimapolo hoe ary eo amin'ny fahirano sy ny fanereny zay anereny fahavalonao anao dia ny ateraky ny kibinao no hoaninao izy dia nynofo ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy zay omen'i Jehova Andriamanitra ao anao fa inona no nahatonga an'izay oziny zay
andiny fa 5 amin'ny Deutéronome 20 fa raha tsy miaino ny feon'i Jehovahandriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna zay anodiko anao io dia ho tonga aminao sy atratranao zao fanozonana rehetra zao zay ny zavatra mitranga niodina ny zanak'Israely matoa tratra ny fahirahany ao ary io no tokony hitandremina satria ny zavatra mitranga ange manerina an'izao tontolo izao lasa ny miaramila no mandray ny fahefana amin'izao vanim-potoana zao inona ny antony osika le olon'Andriamanitra mihitsy asiana mafy ny tena mangana na ny tenako izay mitory ary asiana mafy ny tena mba hoentina eritreretina satria nahoana mitaiza olona manahoana ny fiangonana be deaibe ankeny manam-pahaizana be deaibe ny manam-poninahitra be deaibe ny manan-kareny reny nefa atao anatin'ny fiangonana avokoa e fa saingy anana ny zany rehetrarehetra zany fa tsy misy fahendrena na denikily ary ka rehefa tonga ny fitondrana de meo ihany no miveriny ohatrany vao maika fambotriny vao maika tsy fandripalemana vao maika fantrana lalina satria nahoana anome tsy ny olona fa rovina ny fiangonana vao tonga saina andeha tena tena le olona zay nitezantsika nge no natonga le firenena ho tahaka an'izao vanim-potoana zao tokony hitodiana amin'ny tena vanim-potoana ny fiangonana mihitsy ny tokony andiny tena kristianina mihitsy ny tokony andiny tena hoe tena sao de no ny amintsika re mahatonga zao fahasahirana na lavo zao tsy ahilika any amin'ny hafa ny fahatosoana tahaka ny zanak'Israely tsy tonga ho azy io kanefa de hitantsika nke nytoem-panahy zay nanana ny mpanjakan'ny Israely rehefa nahita an'izany ny 170 ary no nandre ny tenin'ny vehivavy ny mpanjaka ozy dia nandritra ny fitafiana nitsangatsangana teny ambony manda izy ka hitan'ny olona fa indro lamba fisaonana nataony manolo-kotra dia hoy izy ataon'Andriamanitra amiko anie izany eny mihoatra noho izany asa raha tsy ho tapahana an'io no lohan'ny Elisa zanaky Safata zay ny nitanjona nikendreny rehefa nahita n'le fahoriana mafy se miaramila nanao fahirana any Samaria ny mpanjaka tonga de tany amin'ny Elisa nalehan'izay ho tapahana ny lohan'ny Elisa nidikan'izay zany eritreretiny fa le mpanolotsaina tamin'izany natonga an'izao loza zao satria inona no natonga an'izay ny zavatra mitranga ankeny misy vanim-potoana takan'izany misy tetika nataon'ny Siriana amelina ny zanak'Israely fa tamin'izany miaino ny feon'ny Elisa ny mpanjakan'ny Israely de inona ny vokany nakatoa tsy misy fepetra ny afatra napetraky Elisa tsy sakitikity any zanak'Israely ny mpitoadiny Siria lasa izy mody nandro fe izay ny zanak'Israely kanefa mbola tao an-tsain'ny mpanjaka zay toe-tsain'izay efa avaly teo anatrehany tokony potehana tokony ny faizina tokony vonoana kanefa nalefan'ny Elisa nandeha fotsiny am'izao ka rehefa tonga am'izay ny mosary na tonga n'le mosary araka ny tenentsika nisy fiodinana fa nadonoana an' Jehova nisy tsy fiainona tsony ny tenin'ny mpaminany tao tonga am'izay mosary tsy Elisa ny diso Elisa tsy mitsahatra manome toromarika ny mpanjaka sy ny zanak'Israely fa nisy tsy firarahina intsony zany ny afatr'Andriamanitra zay nentin'ny mpaminany tsy firarahina ny mpaminany tezitra am'izay ny mpanjaka fa maninona ny tonga ny mosary nataon'ny Elisa io fa raha mba nanaiky Elisa tamin'izany vanim-potoana zany tamin'ny vanim-potoana zay nitenena mpanjakan'ny Israely hoe asiako varikaky mety tsy nisy zao zavatra zao kanefa rehefa tonga am'izay mpitoadiny Siria Benedada sy ny miaramila ny rehetra Elisa am'izay nitediaviny ho tapahana aloha hoe ny nataonao ihany fa maninona ny nalefa maninona ny nanaovana fanasana na ninona ny nampisehoana fitiavana na inona ny nampisehoana famindram-po reo fahavalo reo fa raha ny vonoana tsy nisy an'izao kanefa tsy fantany tsy ny miaramila akory ny etraketraka fa ny zanak'Israely nanadino an' Jehova de tonga ny mosary io nefa nytao an-tsain'ny mpanjakan'ny Israely ho tapahana aloha ny lohan'ny Elisa matetika rehefa tonga ny afatr'Andriamanitra tahaka izao ngere olona atao foana zay tsy enona n'le afatra atao foana zay any anjehana an'le olona zay mitondra ny afatr'Andriamanitra tena izy kanefa zay tsy mampiova ny afatr'Andriamanitra tonga
eo anatrehan'ny olona na eo anatrehan'ny fikambana eo anatrehan'ny kristianina na eoatreny eo anatrehan'ny firenena marina foana tenin'andriamanitra fa matetika ahelika foana le izy io mpaminany io nahatonga an'izao loso zao fa ihinany zavatra mitranga elisanga natahotra n'izany rehetrarehetra zany tsy natahotra n'izany ele izy anefa de ho hitantsika moa mitoy an-tantara fa misitona lesontsika eo anatrehan'izany fa nitanjona kendrena de zao hoe andaotsika kristianina tsika tokony andraikitra ara-pana mba handinyteny tena samijoro eo anatrehan'andriamanitra letsika fa tena mitaiza olombanina tantana firenena fa ny zavatra mitranga nefa ohatrany mampieritreritry zay mpitantana ny firenena tonga eo makivy ny vahoaka mandrakariva mampitataina ny vahoaka de io nytoe zavatra mitranga lasa fahoriana fitarainana eo anatrehan'izay kanefa rehefa mitaraina le vahoaka ina ny fanapaha-kevitra raisy ny mpanjaka vonoitany eo tapaotanyny lohany ka mila mandinitenitsika tsy minatsena izy raha miteny an'izany satria anatin'ny fiangonana koa ange tsy tena manaraka ny marina jerevanga eo baiboly sokafy eo baiboly eo azo antoka ve samy teny mpitarika fiangonana tena manaraka tsakany sy andavany amin'ny antsipriany zay voalasa ao anatin'ny baiboly io ve ny zavatra mitranga mifanenjika ny kristiana de azakaka raha misy miloza sy ny famitrana tahaka zao fa maizan'andriamanitra zany voninahitro an'andriamanitra rerany fa afakisika satranao jehovandriamanitra reny ny teninao indray zay tonga taminay teny fiaino fitiavana mampitodika amin'ny teny mba ndraisan'ny fanapaha-kevitra iverina tanteraka aminao maka iasany fanainao masina nisambatanao mampitantana ara-pana rehetra mba ho tafita eo anivon'ny fiangonana no kristiana ifibebahana ary mba hivavaka ho ny firenena mba hiadana ny firenena de matoko sy mino fa manana ny fotoana zay voatelona vana tompo mamodrano fo am'izao firenena zao misaotra indrindra ray ny anaranao jesosy amen navelomantsika amin'ny anaran'i jesosy manao na fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva